dia faly miarabantsika rehetra ry havana natratra izao alady voalohany amin'ny volana jona izao. Volana jona ibanjinantsika ny loha hevitra hoe hanorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny Salamo 100. Salamo 100 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an' Jehova ry tany rehetra, manompo an' Jehova ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrana, midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Mivavaka isika Tompo. Tompo, mideranao izahay amin'izao fisokafan'ny fiangonana izao indray. Raisy Tompo, ny fisaorana sy fankalazana ary ny voninahitra tolotray anao. Misaotra noho ny fitahianao ka nitahirizanao anay nandritra ny fotoana maro hatramin'izao fotoana irahanay mivavaka eto izao indray. Tanterao sy hamarino eto Tompo ny teninao ny amin'ny olona mivory amin'ny anaranao. Ankasitrao ny fiarahanay mangataka aminao mandritra izao fanompoana masina tanterahanay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao, mihainory Israely, Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany. Koa tiavan Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Amen.
havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa andeha anatona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany hivavaka isika ry rainay izay any an-danitro miondrika eto anatrehanao izahay menatra sy malahelo izahay raha avy nandre ny didinao masina manenjika anay miferitreretanay noho ny nanomezanay alahelo anao matetika dia tianao amin'ny vava fotsiny izahay fa tsy amin'ny fonay sy ny fanahinay tsy ny tiany namanay tahaka ny tenanay izahay fa nandeha matetika azy dia fankahalana no ataonay azy ireny kanefa misaotra anao izahay tompo fa tsy mamaly anay araka ny fahadisoanay ianao koa indreto izay manatona anao mamindrafo aminay tompo tario ny fonay aizanay mibebaka marina aminao dia mamelany elokay ary aza tsarovana intsony ny fahotanay noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo amen. Ry havana malala raisa amin'ny fifaliana sy fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka omen'ny tompo antsika hoy ny tompo fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamako ny demonia dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga aza matahotra minoho fotsiny ihany izay mino ny zanaka ny manana ny fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy voavela ny elokareo noho ny anarany masina midera ny tompo amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Havana malala aoka isika hiara-naiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao mino an'Andriamanitra raitsi-toa aho lanitra sy ny tany ary mino Kristy zananay tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Vergine
Nitsara nanapy Pontius Pilato, noombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefina, lidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any afiny tsara mivelona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambonany olona masina, ny famelan-kely, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miarivavaka isika ravana mialoha ny tondrana ny raharahany fiangonana amintsika. Ray masino, eniky misaorana anao ny fonay satria fitiavanao ny mbola nahatraranay izao fotoana izao indray isokafan'ny fiangonanao ka mbola ahafahanay miditra aty atokantranonao. Tompo, engany izao fotoana izao tsy handalo fotsiny, fa engany mba anavozanay ny fanoratenanay amin'ny fanarahananao, ary ovavolombely izahay amin'ny asa masinao izay antsoroanay. Dia ny kely vitanay tompo, engany ahita sitraka eo masinao. Misaotra Jesosy. Amen. Dia izao indray aravana ny raharaha miandrentsika mety herinandro ny volana Jona ity, herinandro vaovao. Avy amin'ny Université FJKM Ravelonjony. Misaoran'Andriamanitra lehibe isika fa efa afaka nisokatra ny sekoly sy ny anjerimanontolo rehetra na dia mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana azy isika. Misokatra manomboka izany ary manomboka ny alatsinainy 7 Jona raha mpitso izany ny fiverenana an-tsekoly ho an'ireo mpianatra maneho lalam-piofanana eo anivon'ny Université FJKM Ravelonjony etsy Ampandrana. Mbola misy na izany aza ny fandraisana mpianatra ho an'ny master amin'ny informatique, gestion, communication multimédia ka ny 17 volana Jona no hanomboka ny fianarana. Ny fananana mpampianatra zahatra sy ampitraikefa fahazoana ny fankatoavana ara-panjakana ny diplôma izay avoakan'ny sekoly ary indrindra ny fitaizana ara-panakoha dia tombony lehibe ho an'ireo mpianatra mivoaka eo anivon'ny Université FJKM Ravelonjony. Manao zelina dia misy ny laharatarby azo raisina aty amin'ny fiandraketana ny fandraharana na koa ao amin'ny Gilpina Ampandrana akaikin'ny Tabita. Avy amin'ny sampana lehilahy kristiana. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ny sampana lehilahy kristiana fa navita ny aritra nandritra ireny fihiboana ireny, ary misy mihitsy aza ireo mpikambana ho aminy no misedra ny aretina Covid-19 ankehitriny, kanefa dia misaotra ny tompo lehibe lehibe fa efa ny tsara avokoa ireo mpikambana ireo noho ny fitondranareo rehetra ambavaka azy ireo. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny omba izay malefitianareo tsirairay avy ary ampaharitra ny fitiavany sy ny fiadanany ho aminareo sy ny ankonanareo mandrakariva. Ny sampana lehilahy kristiana dia miantso ny mpikambana rehetra ao aminy dia ny ACR izany sy ny rantsanakabary mba ho tonga amin'ny sabotsy 20 Jona manomboka amin'ny 10 hiatrika ny fiaraha-mivavaka ara-madinika azy izay tanterahana ao amin'ny akany Andriamanjato Richard efitrano Raintsena ka aoka mba hifampilaza ny lehilahy mahery rehetra. Ny mpikambana rehetra amin'ny fiandraketana ny asa sosialy kosa dia antsoina avokoa mba hamonjy ny fivoriana ho fanomanana ny fidiran'ny kantina indray. Ny fivoriana dia ho tontosaina amin'ny talata 20 Jona manomboka amin'ny 12 sy sasany ao amin'ny akany Andriamanjato efitrano Raintsena. Toza kosa ny raharaha samihafa. Rakim-pisaorana avy amin'ny mpanopon'Andriamanitra iray nahazo fahasoavana manolotra vola 4 ariary nalefa tamin'ny 1 vola. Misaorana Jehovah ary fanahiko arazamisa dinonao fitahiny rehetra izay mamela ny eloka rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Salamo 7 anjin'ny 2 sy 7. Rakim-pisaorana Raetsy ariary ho an'ny fiangonana sy ny sampana tokantrano tanora kristiana. Rakim-pisaorana ihany koa avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra nandray fahasoavana manolotra rakim-pisaorana Roalina ariary ho an'ny sampana sekoly alahady.
raha mpisaorana ihany koa fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo ny Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Bokon'ny Jeremia 7:20. Manolotra araka mpisaorana roa hetsy ariary ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana, ho an'ny Koralam-Botantely ary ho an'ny sampana sekoly alahady. Amaranana ny raharaha filazana manjo. Amin'ny finoana azy fanantenana fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa ny hava-malalanay Dr Ramiandrosoa Sendrarinivo vadina velan'ny tombokilandry amanantena Daniel Marie dia niamboho tamin'ny Alarobia 20 Mey rehefa nivahiny 13 taona teto amin'ny tany. Hoy ny zanany Andriamanantena Miantsa Fiderana, iray tapo aminy Ramamonsoa Hery Tsipara sy ny zanany ny Anadayavy ary ny fiangonana sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia nentina niala tao amin'ny morgue ny Homi tamin'ny alakamisy 20 Mey ary nafenina eny Tsaraasina Ambohibary Ambohimangakely. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jaona 5:10. Ny fianakaviana dia namela fararakitra amin'ny anaran'ny tompoko vavy. Dia izay no namarana ny raharaha tamin'izao maraina izao ry havana ho an'Andriamanitra irirany ny voninahitra. Amin'ny fifaliana indray ry havana no miarabana ny fiangonana tonga miara-midelan'Andriamanitra ato an-trano amin'ity androny ity. Toy izao ny fandaminana fanafina avy amin'ny birao-piangonana rehefa miverina misokatra ny fiangonana. Miverina mianatra ny katekomenina ny sabotsy 12 Jona amin'ny 7 maraina amin'ny akany. Amin'ny sabotsy izao dia miverina mianatra ny katekomenina. Efa azo atao koa ny mivory dia afaka mivory zany ny sampanasa, ny zanaparitra, ny komity, ny voaniera samihafa ary ny fiandraketana saingy manaja trano ny fepetra ara-pahasalamana mifanaraka amin'izany sy arak'izay andamina ny birao amin'ny satsampana tsirairay azy. Tazomina ny calendrier amin'ny fiangonana izay efa voarafitra ao anatin'ny agenda efa enam-pelatanantsika dia isaky ny alahady amin'ny 10 zany no manao ny anjarany izay sampana manana fankalazana. Misy kosa ireo sampana izay tsapaka nanateraka ny alahadiny nandritry ny fihiboana dia mila manatona ny FDSA isafidianana izay alahady amin'ny dranan'ny fankalazana fa atao kosa amin'ny 7 maraina izany. Arak'izany ry havana amin'ny iray volana anio zany dia misokatra ny fankalazana ny 20 taona araka ny calendrier efa napetratsika dia amin'ny alahady 4 ny volana jolayntsika no manokatra ny fankalazana ny 20 taona niara-nanompo tamin'ny mpitandrina rakotona valina maholy mianakavy. Efa natolotra teto amin'ny fiangonana ny komity dia afaka miasa izy ireo koa isaorana sahady ry havana izay rehetra ataontsika andray anjara sy anohana ny hetsika rehetra anatanterahana izany fankalazana izany. Tsy miova kosa ireo fandaminana rehetra momba ny fampitrahana ny adidy azo raisina eo an-tokotany sy azo alefa amin'ireo kanty efa nampahafantarina antsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sotra ny fandarana, sotra ny sekreteran'ny fiangonana ry havana no izay tafitra sampahafantarana maro samihafa izay. Tsy mila zany ny fandaminana rehetra ho anareo sampana dia mitoetra ny alahady anareo sampana isaky ny alahady araka ny programa dia mitoetra ihany zany. Saingy amin'ny 10 ora zany no anaovanareo azy. Raha misy sampana kosa tavela tamin'ny fihiboana iny dia omena andro vaovao izy mialady ny sampana ohatra TTK ina avy ny tavela Théodore SLK Coral dia mifidy alahady izy manomboka tsy alahady anankiray fandamina miaraka amin'ny FTZSA
saingy amin'ny valo mety ny alady anankiray zany amin'ny valo aladiny sampy anankiray dia amin'ny folo aladiny sampy anankiray tsy manino zany fa toejavatra manokana ny antsika dia fepetra manokana dia fandaminana manokana dia toejaina manokana zava-pitranga zany alamitsika nanazay ny afaka marana mba tsisy sampana tsy anana lahady ka ifotsika mafaka azy raha manokana betsaka ny avana ny toejavatra nalovana tanazay fibon'izay soran'Andriamanitra fa dia tafahoneto isika dia miarabanareo isatokantrano sambatan'olona tratra ity fotoana fisakafan'ny fiangonana itian'izay anaty fotoam-pavahana tamin'ny tambajotrotsika saingy hafa koa no mifanaritaha takizao ry havana ka dia miaraba tsirairay avy havana misy any narary tao anaty zava-fitaovana betsaka tena betsaka mihitsy ampolony maro fa rahabaina fa sitrana soamatsara rahabaina fa sitrana mafy zay ry havana malala na dia tsy misasa mandritry ny telerinandro any ary mandritra nylay aretina dia fa mafy rahabaina fa sitrana soamatsara ianao misy any mbola any amin'ny hopitaly tsika miresaka zao mbola misy any amin'ny hopitaly dia soran'Andriamanitra fefamey tsara misy ny tsy narary mihitsy soran'Andriamanitra ny afaka malala fa dia tian'Andriamanitra manokana ianao manaova raha bebe rehefa zay na tsy narary mihitsy fa tena mafy angery havana le retina tena mafy fa dia soran'Andriamanitra fa tsy nanino dia rahabaina ianao zany pastera mo mahafinaritra azy misangy amin'ireo zanakara-panataka zao dia arabainy fa tafita soa zay tsy alasako olona aretina fa mbola ao ihany izy fatatsika zany vomaly any zay vadiny misy olonanatina tena oma dia mety pitranga mihitsy rehefa malala mbola eo ihany izy fa dia anaovy ihany le masika ataovy ihany lelanelana ataovy zay tokony atao rehetra isoloana fa fiainana io zay io hiara-monina amintsika eto raha izao fandehazavatra zao dia moary ny fiainana rahabaina fandehazika rehefa malala mpahefy misy ireo avatsika namoyavana amin'ny fotoana no namoizatsika olona anankiray tao tanatin'ny fiangonana da natorandinsoandrianandro zao natondrina nandavantsika tamin'ny fotoanany confinement ny fibony iny dia mamangy amin'ny fahorinan'ny fianakaviantsika mamangy amin'ny fahorinan'ny fiangonana sampana fifaza misy kosa reo avatsika izay nanamanjo namoyavana tsy mpiango reto amintsika kory fa ray tampony avana kaiky na namana dia mamangy amin'ny fahorina tsy tonga tany ny fiangonana dia mamangy amin'ny fahorina misy ireo tsy voavango no ny aretina dia raha mahafantaka dia maniry fahirezana dia tsika raha anaongira firaika ambitelopolo sy fitonjato ry havako fampahirezana isoran'Andriamanitra ho an'ny sitra isoran'Andriamanitra ho an'ny tsy marary mihitsy isoran'Andriamanitra ho an'ireo zay naherina teo azan'ny fahorina irafaka ambitelopolo sy fitonjato anao ataotsika dia ao anatin'izany no isorantsika n'Andriamanitra sy ampahirezana fitaovavahana fisaorana moa ty fotoana ity dia ataotsika zany irafaka ambitelopolo sy fitonjato andiny ny fahatelona ataotsika ry havako malala mangamanga tay ny lanitra loharano mpitahina sady fotom-pifaliana Jesosy zanak'Andriamanitra vavaka isika Andriamanitra ianao sotranao zay fa tafavory eto an-tranonao ary eto izay tompo mamangy ireo havanay azy no manjo amin'ny fahorina mamangy azy ireny amin'ny anaranao Jesosy misy amin'izy ireny tonga eto namoy havana
namoy namana, namoy piray tampo, namoy sakaiza tsy mahafoy. Dia fampiononana ianao tompo. Tsy afaka ny fanatritava tamin'izy ireny izay, tao anatin'izay fiborona izay. Misaotra noho ny fandeferany. Fa fantafa teo akaiky n'izy ireny ianao. Dia ndretsy fiangonana voareto ankehitriny, dia mivavaka mampahery azy ireny amin'aranao. Tao ireo naharaha tany amin'ny hopitaly, mitolona tamin'ny tsy fahasalamana. Mitona tsara irereza indraindray. Dia fantatra efa ny mivavaka nataony fiangonana ianao, dia nisaotra tompo anareo sitra, anareo mbola anatin'ny fanatanjahana ny vatana, mampahery. Vavaka izay ravany mbola marary amin'ny hopitaly, amin'ny tokantrano any, tompo mampahery izy ireny. Mety sotrarana ny fiangonana satria manapetra izahay. Fa satria ianao tomponay tsy manapetra, dia ndretsy izay fiangonana mamangy azy ireny lavitra tahaka izao, isotranonao izy ireny tompo. Ho anareo tsy narary mihitsy, betsaka izay tompo. Na tsy azo izany satria tsy narary mihitsy izahay. Dia misaotra tompo fa tsy hoe tsara noho ny hafa izahay, tsy matanjaka noho ny hafa izahay, tsy marina noho ny hafa izahay, fa noho ny fahasoavanao. Misaotra tompo, ary dia niavalinay izany fitaim-pahasoavana izany tompo, dia nifakasitrahana anao, ary mora fametrahana ny fiainana rehetra eo mba fahasoavanao. Dia misaotra anao izahay amin'izao lahady fisokafan'ny fiangonana izao indray. Misaotra Jesosy malala. Amen. Dia mirahasoa antsika indray afaka malala anatin'ny fanohizana ny fiainana isan'andro anatin'ny miazakazaka mitohy ny fotoam-pihavahana araka izany. Dia aza dia misisisitra be aloha amin'ny alahady fa ity mbola malalaka raha tena tiry ara dia tohatra iny azo hipetrahana ihany. Aza dia mifanesitra be ry havana zao aloha mety ihany, mety ihany izao ara-dalàna mety tsara. Arahana fandaminana ny diakona dia somary elanelana tsara tsika. Ny afatra moa hoe roa isaky ny dabilio na afaka ititsika dabilio lava be mety tsara. Dia mba miatakataka araka izany varavarana voaina ny masika tsy alàna na manala aina rehetra tsy satria izay mba vita vaksiny afaka manala aina rehetra aza matahotra tsy afaka miary tanteraka fa afaka manao kalay anao raha ohatra kalainao mba hereza ny avako malala ny tompo momba atsika. Tonga eo amin'ny fotoana ianona sy hamakina ny ten'Andriamanitra tsika ry havana. Eron'izany dia mbola hiaraka mivavaka. Dia mbola velom-pisaorana anao izay tompo Andriamanitra eo raha betsaka tokoa ny fitahinao ny nafanay dera sy miara-mankalaza ny anaranao amin'izao tempolinao masina izao amin'izao fotoana izao tompo. Misaotra tompo noho ny teninao izay mampianatra nay hatrany. Ianao no antenanay tompo fa hanokatra ny fomam-panainay afitakarinay ny tianao lazaina. Ary ny teny izay mbola horenesinay torian'ny mpanomponoa tompo dia ingana izany mba tsy verina ny aminao raha tsy mahavita ny asany aty anatin'ny fondesin'ny fananay. Dia mitenena Jehovah fa mino anao izahay. Amen. Sokafiariny baibolitsika amin'ny Genesisy. Genesisy toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ao aminao fito avy lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy lahy sy vavy, ary ny voro-manidina koa isan-karazany fito avy lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fotoana izao ampilatsaka ranon'orona ambonin'ny tany 7 andro sy 7 alina, ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia haringako tsy ho ambonin'ny tany.
ary noana nanao araka izay rehetra nandidian'i Jehova azy. Ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina, epistily ho an'ny Galatianina toko 2, andininy 12 ka hatramin'ny 12. Galatianina toko 2, andininy 12 ka hatramin'ny 12. Ary no tonga tany Antokika Efasy dia nanohitra azy nifanatrika aho, satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tamin'ny Jakoba dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa no tonga ireo dia niatakataka izy ka niala, satria natahotra momba ny famorana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niara-niantsara velatsia taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiantsaram-belatsiana koa. Fa rehefa hitako fa tsy mandeha mahintsy araka ny fahamarinana ny filazantsara ireo, dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tiana Jiosy aza manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaon'ny Jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao anao tahaka ny fanaon'ny Jiosy? Taranaky ny Jiosy isika, fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa. Nefa no fantatsika fa tsy amarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia ninon'i Kristy Jesosy koa isika mba ho amarinina amin'ny finoanan'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho amarinina eo amin'ny Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izao dia amin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ao an'Andriamanitra aho, vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy. Eo am-pitsanganana no amakitsika ny filazantsara nosoratan Marka toko 12, andininy 20 ka hatramin'ny 420. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaika nanao taminy hoe: Rabi, indro efa malazo ilay aviavy nozononao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: manana finoana amin'Andriamanitra, lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe: mifindra ka mianjera ny an-dranomasina, ka tsy hanahana ao am-pony, fa iny fa ho tonga ny zavatra lazaina dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia mino fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, tena amin'ny fahamarinana. Amen.
ny bokin'ny Genesis rehefa komalala toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no anakinana ny toriteny zao isika miara-mivavaka sy miara-misoran'Andriamanitra indray noho ny fisokafan'ny fiangonana taorian'ny fihiboana ray vonana sy tapan'izay. Genesis toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny dimy fahadimy. Tantarany Noa, pahany amin'ny tantarany Noa no tantarainy ity Genesis ity. Toko fafito, manomboka amin'ny toko fahenina moa ny tantarany Noa na farany toko fahatimy kory aza. Noa dia zanaky Lameka. Ary Lameka dia nahafantatra sy nahatsiaro fa tsy misy mihitsy fitsaharana ivelan'Andriamanitra. Ela velona dia ela velona Lameka. Saingy nahatsiaro Lameka fa tsy ny fahelana velona akory no midika hoe fitsaharana na fiononana na fahatoniana. Fa ny tany dia efa nosoman'ny fahotan'ny olombelona, ary ny tany dia efa niaran'ny fahatezeran'Andriamanitra, ka tsy mahita fitsaharana zany ny olona raha tsy ao amin'Andriamanitra. Ary dia rehefa niteraka Lameka dia nataony hoe Noa ny anaran'ny zanany. Midika ny teny hoe Noa dia fitsaharana na fiononana na fahatoniana, midika ny teny hoe Noa. Hoy Lameka ao amin'ny toko fahadimy amin'ny Genesis andininy fahavaloambiroapolo sy ny fahasivy ambiroapolo. Ary faharoa amin'ny valopolo amin'ny zato taona ny andro ny ainan'ny Lameka, roa amin'ny valopolo amin'ny zato taona, dia niteraka zazalahy izy ary ny anarany nataony hoe Noa. Fa hoy izy, ity no ampionina antsika amin'ny asantsika sy ny fisasarany tanantsika noho ny tany izay vaohozon'i Jehova. Fitsaharana, fahatoniana na koa fifiadanana. Dia ity toko fafito rehefa komalala ny liny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia mampianatra antsika ny amin'ny hoe ahoana kay ny lalana nahatonga ny Noa nanana izany fahatoniana izany. Ary raha ohatra ka mitady fahatoniana na fitsaharana tahaka ny Noa ianao dia ahoana ny lalana. Hoy ny bokin'ny Genesis manao hoe satria maro ny Noa. Fa inona hoe fahamarinan'ny Noa ito? Iny andin'ny fahafito manao hoe, andin'ny voalohany manao hoe hitako fa marina eo anatrehako ianao, hoy ny tompo. Marina ny fahamarinana ao amin'ny tompo zany mahatonga fahatoniana. Fa inona ny fahamarinan'ny Noa ary raha marina izy? Inona nahatonga ny tompo teny taminy hoe marina ianao teo anatrehako? Dia raha maka ny andininy vitsivitsy ianao dia mahita ny andin'ny fahadimy mamaza ny fanontaniana izany. Inona ny fahamarinan'ny Noa? Noa nanao arak'izay rehetra nandidinin'i Jehova azy. Hoy manao hoe ny fitsaharana dia iainan'ny olo-marina ao amin'ny tompo, iainana ao amin'ny tompo. Fa inona ilay fahamarinana iainana? Dia io teny ny andin'ny fahadimy io, ny fahamarinana iainana dia ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny fankatoavana, toe-tsaina mankatoa ny fahamarinana. Tsy dia zavatra mandeha ho azy ao anatin'ny toe-tsain'ny olombelona rehefa komalala zany hoe mankatoa zany. Satria ny sain'ny olombelona mazava ho azy tena voajanahary mihitsy ny hoe saina mieritreritra, ny atotoa mieritreritra, mametra-panontaniana hoe inona ny dikany, inona ny zavatra mandeha ho azy zany. Ary raha toa ka atao amin'ny fiainan'ny fiangonana nandritry ny 500 taona na teo eo na andeontsika hoe 10 taona eo dia isan'ny fampianarany fiangonana natsiona hoe fankatoavana. Ary ny fotom-pampianarana anankiray amin'ntsiny hoe scolastisme dia tena fitezana mihitsy amin'ny hoe fankatoavana. Fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, fankatoavana amin'ny fiangonana, fankatoavana isan-karazany. Fa rehefa teoriana dia nametra-panontaniana ny sain'ny olona mazava ho azy. Isan'izany ny protestante. Misy nametra-panontaniana amin'ny hoe fanahoana moa. Taloha dia nametra-panontaniana fotsiny hoe fa inona hony dia izao hoe zao hony dia izay fotsiny ihany. Na ny toro malagasy ary dia izay ny dikany teny hoe fahadohatra takizany nametra-panontaniana hoe inona hony fa tsy dia nametra-panontaniana ohatra hoe nahoana. Fa rehefa nametra-panontaniana hoe nahoana ny olona ny siansa ohatra. Zany hoe inona ny dikany dia mandeha ho azy amin'ny sain'ny olona zany, mandeha ho azy amin'ny atotoan'ny olona teoriana mandrakakehitry ny mametra-panontaniana hoe fa nahoana. Fa tsy diso akory rehefa mametra-panontaniana hoe nahoana, mazava ho azy fa hazava-tsaina zany. Tsy ny fitenena fotsiny hoe zao no izy ny zava-dehibe,
fa fahazavan-tsaina koa nydika ny teny hoe fanahoana tena ilainy zany fa ndraindray le fanahoana ny olona rehefa ko malala tsy mitondra any amin'ny fankatoavana indray rehefa aveo fa mitondra any amin'ny fikomina aiza kosa ve dia zany tsy zany kose ndraindray fantatra zany fa ny fandrosoana rehefa mahatonga antsika resy lahatra ny amin'ny hoe tsy ampitsonony hoe inona na hoe inona ny tokony atao fa ny vokatra ny fandrosoana sy ny fivoarana izay avy amin'Andriamanitra ihany ny saina dia mamela-panontaniana tsika hoe fanahoana kosa ary tsisy olona ntsony amin'izao andro ankehitriny izao no tsoazavainao no hoe fa tsy ametra-panontaniana hoe fanahoana azadonina fa ny fahaterahan'ny protestantisme dia izay fanontaniana izay hoe fanahoana no zao zay ny protestantisme fanahoana ohatra no lazaina fa marina ity tsy dia zay natonga protestantisme hay ve fa tateoriana dia nihitatra indray le izy rehefa nitoy le fanahoana dia nanjary nampiteraka fisalasarana isan-karazany ka nahatonga ny olona indray nikony tamin'ilay tokony atao dia eto rehefa ko malala ny tompo androlan'ny tompoboky tony dia mampianara antsika fa zava-dehibe ny fankatoavana azy ny fankatoavana didin'Andriamanitra zava-dehibe lalany natao hoe fedanana ny fahatokiny ny fankatoavana zava-dehibe ny anananao zay fahatokinan'Andriamanitra ny fiainana zay confiance amin'Andriamanitra zay nitsony hoe finoana zany hoe anao zany rehefa tenen'Andriamanitra manao hoe zange no mitondra anao e dia tokony anana zay fahatokiny zay ndraindray ny olona rehefa ko malala mametra-panontaniana manao hoe fanahoana moa tsy maintsy atoky anao Andriamanitra nefa raha vao miala amin'izay fahatokinan'Andriamanitra zay izy dia very tsy ratsy ny mametra-panontaniana hoe fanahoana moa ny endrika isehoan'izany fahatokiny zany fa ndraindray rehefa ko malala ntsena hoe finoana dia tena zay mihitsy tena fahatokina ataovy anjambany mihitsy aran'Andriamanitra tsy hoe fahatokina olona ko ny tompo teny hoe vaozina zay vatoky olona fa fahatokinan'Andriamanitra tena zava-dehibe mihitsy tsy ireo tsara kira taran'ny Abrahama hoy ny tompony teny tamin'ny Abrahama manao hoe miala ianao amin'ny tranony rainao miala ianao amin'ny firenenao dia andao anaraka fa ataoko tonga firenena lehibe ianao tsy nametra-panontaniana mihitsy Abrahama hoe dia inona no azoko any dia roviny zany tanteraka dia aiza le toerana fa nandeha Abrahama zay le fahatokiny ny tadiavin'Andriamanitra zay hoe fankatoavana io ary tsy Abrahama ihany io fa nareo mpanompon'Andriamanitra fa rehefa metra-panontaniana tsika misalasala matompo eterana tena tamin'ny tompo manao hoe miala amiko fa olomeloka dia sakitsina tokony tompo izy ny tompony tena tamy manao hoe aposay amin'ny lalina re arary dia vita fa petera mbola nytoika no hoe fanahoana ary malika zay fananao an'izany ka nomasiny androany tsy mitovy tsony kefa natony azolika zany keny ka za mamemibaiko anao fa tsy anao mamemibaiko ny tenanao zay no natonga petera ny teny hoe miala amiko fa satria miala tamin'ilay fahatokiny izy nametra-panontaniana tamin'ny tompo izy manao hoe fanahoana moa no tsy maintsy ataoko izay tianao atao ary tsy petera ihany io rehefa ko malala fa be lehibe ao sohatra masina tahaka zany lay zanaka adala ao amin'ny fiazavaka ny leko tsy ampy azy indray manao hoe eto ianao sambatra tsara ity ny zavatra menanao fa nametra-panontaniana izy manao hoe fanahoana moa any tsy maintsy eto aminao mandrakarifa nahoana moa any tsy maintsy janona eto aminao dia miaraka amin'iny izy dia simba ny fiainana rehefa ko malala Andriamanitra dia manome safidy Andriamanitra tsy manery ianao zany zay azadonono zay mahafitiavana azy Andriamanitra tsy manery ianao ary zay mahatonga ny fanahy masina tsy fiteny mihitsy ilay matoa teny hoe fanahy masina mamatotra fanahy masina tsy mamatotra fanahy masina mitoetra ao anatintsika dia manome fahazavan-tsaina ny devoly no mamatotra ny fanahy ratsy fa ny fanahy tsara tsy mamatotra fa manaza tsara ny manome fahazavan-tsaina anao izy dia mamenao safidy tsara dia Andriamanitra zany tsy hoe nitana-karavasy ny ampelantanana eny esory eo an-tsaina koa zay ny Andriamanitra zany dia rangalaka volobava be anankiray dia nitana-karavasy dia miteny manao hoe raha vao mivily eo ianao tonga dia kapohako anty zay Andriamanitra zay mantsy ny sary eny amintsika azy ndraindray fa Andriamanitra tsy ohatr' zany Andriamanitra fitiavana dia manazava aminao manao hoe ity lalana tsara anaka dia akatoavy io raha mandeha amin'io ianao dia manana fahatoniana manana fitsarana fa raha miala amin'io kosa ianao dia zao simba ny fiainanao tsy hoe zany manimba ny fiainanao
tsy efa nasiko lalàna hoe ity lalany no mapety ny fiainanao raha ivelana io zany dia tsy mety aminao ka raha mandeha makany anao tsy zany mihitsy ake mitrapoka anao e fa izao lay lalana andehananao mihitsy no andratra anao dia mijaly ianao dia mangirifiry ianao dia izao marary ianao na misy zavatra lalovanao na koa raha ohatra ka mandeha amin'io ianao ka efa hitako hoe tsy maintsy ho ahitsiko dia izay koa sa mitrapoka manitsy izay nataon'Andriamanitra fa fitiavana dao zany zany Andriamanitra zany tsy manao hoe raha ohatra ka mandeha amin'ny toerana tsara teo ianao dia tsy mitahy anao na mandeha amin'ny toerana ratsy dia ariko ianao Andriamanitra eo mandrakariva mandeha amin'ny lalana tsara ianao dia eo Andriamanitra mitantana anao mandeha amin'ny lalana ratsy ianao dia izao tsy alany ianao kory Andriamanitra fa tsy maintsy hitarika anao izy hamonjy anao izy hikapoka anao izy hanitsy anao izy hamerina anao indray eo amin'ny lalana tsara Andriamanitra zany tsy manao koa hoe akory zay fa mandeha amin'ny lalana ratsy avelao eo fa tenenina foana fa Andriamanitra zany tsy manao any zany na ohatra ka miala amin'ny lalana dia manapoiza rehefa miala amin'ilay fahatokina sy ilay didin'Andriamanitra dia manapoiza aloha fa misy zavatra mahazo anao fa Andriamanitra tsy hanary anao zany tsy zany Andriamanitra manitsy izy mikapoka izy tsongona kapohana itsy fa eo mandrakariva izy efa nyteny an'izany hoe za eo mandrakariva tahaka natao tamin'ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra teo mandrakariva izy tsy hanary anao izy fa zao rehefa ko malala ny lalan'ny fahasambarana dia eo mifahatokina an'Andriamanitra lalan'ilay fakatoavana an'Andriamanitra dia makany amin'ny fahatonina ko malala ho takatra ao ary fa ny fakatoavana ny didin'Andriamanitra dia tena zava-dehibe mihitsy tsy mora nefa ny fakatoavana an'Andriamanitra satria fantatr'ilay ratsy fa zany fakatoavana sitrapon'Andriamanitra zany mampiadana antsika dia tonga mandrakariva izy mampisalasala antsika ny amin'ny fakatoavana an'Andriamanitra ampisalasalainy amin'izay hoe tsy mety aminao io ianao ve dia io ve dia mety aminao ty mety aminao ianao koa ve dia raraka sitrapon'Andriamanitra fa lasan'Andriamanitra foana ny ataoko tsy reo ve mba manao kely matsy manao sitrapon'Andriamanitra koa ndraindray mety zay le fakam-panahy dia mantsara vela afaka malala dia mahatonga tsy fedanana eto ary no a dia mampianatra antsika ny afaka malala fa zava-dehibe ilay fakatoavana mety mafy ilay fakatoavana indraindray tahaka amin'ny azo anoa me zany ny olona hoe inona ary ty rangah mampime be ty manamboatra samby fiarete tapo-tanety manamboatra samby fiara amin'ity andro lohatona mahay be ty sorana narunga fa nakatono azy satria zay nitenen'Andriamanitra dia nakatozina mezan'ny olona azy ozy ny olona manao ka zao ange fa nakato foanao dia afaka manala ny fakatoavana an'Andriamanitra ray mety mezan'ny olona sika mety tsy azon'ny olona mihitsy ilay zavatra ataontsika fa itsika mahazo azy satria ao amintsika ilay finoana afaka malala hotsika manao hoe zava-dehibe ary ny firaisapo amin'Andriamanitra ny finoana izay manjary fakatoavana fa ny faharoa afaka malala dia izao ilay finoana sy fakatoavana dia nanjary asa ilay izy nanjary lojika ilay izy ary rehefa manao zavatra miaraka amin'Andriamanitra rehefa ko malala dia izao Andriamanitra dia endry tsy ianao era koa ro mieritreritra fe Andriamanitra tena mieritreritra mihitsy dia Andriamanitra tena manana ny lojikany mihitsy ny finoana tena manana ny lojikany mihitsy io finoana io zany aza mety hoe finoana tsisy lojika tsy marina zany fa ny lojika mandrakariva lojika tsika tsy mifanojo amin'ny lojika an'Andriamanitra io zany mety manao hoe ary finoana ngezatra rehefa zavatra zany tsisy lojika zany fa tonga dia alefa fotsiny amin'izao azo zavaina amin'ny finoana fa azavaina amin'ny lojika sy ny sitrapon'Andriamanitra ary ao amin'Andriamanitra dia azonao za zao mino dia raha tosaiko ato misy lojika raha zavatra tsisy lojika ilay izy dia tsy mety mietreritra ny saiko fa zao ny finoana satria za mananazy do dia ny foko mino ny saiko mino dia misy zavatra maharesy lahatra ao saingy zao rehefa mino dia ny lojika an'Andriamanitra ny tonga atao anatin'ny saiko lalany fanamasina dia resy lahatra raha mantsitsika teo ny olona mety rehefa tsy ny finoana dia mifanohatra amin'ny saina eny tokoa ilay saina maha-olombelona mifanohatra io satria ilay lojikanao lojikan'olombelona fa rehefa tena jerenao tsara mihitsy amin'ny lojikan'Andriamanitra rehefa katoavana dia tena mazava tsara zareo nge andiny vitsivitsy io zero tsara ny fanazavany azy hoy izy manao hoe zao noho izy midira ao anatin'ny samby fiara ianao
mba amin'inonao izy io baibolinareo tsy mivelatra kory kay midira ao anatin'ny samy fiainanao mba amin'ny ankohonanao dia andininy faharoa dia ampidirao ny biby madio rehetra 7 misy lasy vavy zany dia ampidironao koa ny biby maloto dia ampidironao koa ny voromanidina rehetra misy karazany hafa dia zareo kely lojika raha naharony zao tontolo zao Andriamanitra zareo tsara Genesis toko voalohany toko faharoa dia ny toko voalohany raha antsika ny lojika raha nahazo zao tontolo zao Andriamanitra dinona nariny voalohany ny lanitra sy ny tany amin'ireo telo ireo dia tsika hijanona amin'ireo telo ireo ny olona ny biby dia ny vorona dia raha misesy ny Genesis toko voalohany tsika dia iza voalohany raha lahatra ireo zany zao dia zao mitanisinao amin'ny ala Genesis hoe ny olona miditra voaloha dia miditra ny biby dia miditra ny vorona fa tamin'ny fahariny iza voalohany ny vorona dia ny biby dia ny olona jereo tsara ny Genesis zay ny filara ao amin'ny boky Genesis ny vorona ny biby mandady sy mikisaka zay vao ny olona zay le fahariny raha nahazo tontolo zao Andriamanitra dia zao ny olona zany nataony farany dia alohan'ny farany ny biby mandady sy mikisaka dia any aloha kely ny biby ny voromanidina zay fa rehefa ao anatin'ny krizy rehefa tao anatin'ny safidrano dia mifamadika ilay lojika lasa ninona iray voalohany ny olona iray voalohany ny olona sy ny ankohonany olona zay voalohany dia zay faharoa vao ny biby fa tsy hoe Andriamanitra zany sy naraka an'ilay lojika voalohany hoe ampidirina aloha ilay vorona kisana ampidirina aloha ganakana faharoa ampidirina izay ny kisosony na biby maloto ao ampidiriny manaraka zany hoe rehefa tao anatin'ilay safidrano ao anatin'ilay zavatra sarotra atao hoe Covid ao anatin'ilay zava-tsarotra dia ninona aloha ny lojikan'Andriamanitra voalohany ny olona aloha voalohany zay vao ny ekônômia fa ny lojikatsika olombelona tsy zay dia ikeo zany fa ilojikatsika io tsy lojikan'Andriamanitra fa zany hoe zao fotsiny zay ny ailantsika aloha zany zao dia tsy maintsy zay zany fa raha ny sitrapon'Andriamanitra dia ninona aloha vojera voalohany ny ain'ny olona ny olona aloha ary iza ny ankohonanao aloha zany hoe zao zavatra mitranga safidrano zao dia ny voalohany eritreretinao dia ianao sy ny ankohonanao fa tsy ianao sy ny gisa kory na ianao sy ny ombelona na ianao sy ny tsy fantatro tsy vojerao alohany asaka savidokotra ve fa zao ianao sy ny ankohonanao aloha zava-dehibe mihitsy zany ilay hoe ianao sy ny ankohonanao teneniny tompo rehefa ao anatin'ilay krizy ianao ao anatin'ilay zavatsarotra ianao dia zao ianao sy ny ankohonanao aloha voalohany ay ny tsindrin'Andriamanitra mihitsy ay vitsy zay dia zao biby fiomponao ny voromanidina tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany lay fandriganana zareo tsara ry ambony ry manao hoe ny zavatra rehetra ny tompo dia aringako saingy zao lay fandriganana tsy fandriganana fefandriganana fa fanavaozana zay ny dikany hoe tsisy ho aringako mihitsy ny tompo eo dia zareo na lojikasika olombelona dia inona koa raha nampidirana biby maloto tao efa malotoko mbola ampidirinao ihany tokony tsy nampidirina tao zany zareo kisoa na tsy fantatro na ny elika na ny biby lava tsy tokony nampidirina tao fa nampidirina tao satria misy lojika n'Andriamanitra mandrakariny avaka malala misy ny olona mankatohan'Andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mankatohan'Andriamanitra fa rehefa mankatohan'Andriamanitra dia tsy ny lojika n'Andriamanitra indray rehefa avy ny tondrany azy zareo nge tovy ohatra izy le Abrahama ohatra zay ohatra teo Abrahama nankatohan'Andriamanitra mialahy ianao amin'ny tany razanao tany rainao dia entiko any amin'ny tany zay omena ampany tenaikinao tonga tany amin'ilay tany izy iva niala tamin'ilay lojika n'Andriamanitra Abrahama hoe izy mitombo anao hoe dia omeko taranaka ianao dia omeko zanaka ianao dia ataoko hoe ohatra nikitana dia niandry Abrahama aizary ty iziko sarary ty efa antitra be za koa ty mitombo taona Elezary ty efa miandry fotsiny dia alaina dolo ny lova rehetra dia zao napakatra ny agary nanaka ny agary Abrahama zay le lojika tonga dia nanaraka hoe ity zany le izy
dia ny tompony teniteny Abrahama hoe io Ismaela zany io ve le zanaky ny teny fikasana ny tompo lojikanao zany tsy lojikako zany hoe Andriamanitra ka efa io Ismaela dia io zany atao zanaky ny teny fikasany ao Andriamanitra safidinao zany fa tsy lojika ny lojika dia zao Sara ihany miteraka dia zao hiava amin'io zanaky ny teny fikasana ka ianao koa Andriamanitra mila valy anao re mba io hoy Abrahama ianao koa efa zanaky foana io nahoana Andriamanitra lojikako mitondrana sa tsy lojika anao tsy aloavanao lalana mihitsy fa za manana ny planinako dia ahoana zany io dia ataoko firenena lehibe izy satria zanako dia zay ihany fa izao dia hifanohatra foana izy roarosy atsika zao miady ny Palestina sy Israela tsy mety vita mandrakitiny iny io dia ndraindray ny lojika atsika ny avako malatra re tiatsika makatotsika saky zao eny ampakatoavana eny dia zao tokony tsy Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena ny kosa aloha dia alefa ilay lojika n'olombelona jereo tsara nke tsy ao amin'ny Abrahama ihany fa jereo Davida jereo ny lojika ny Davida fa impiry moa Davida tsy nienjera Davida kena kataon'Andriamanitra fa nienjera tamin'ny lojikany jereo tsara tsy fantatro izy koa be dia be loatra zany na Jaona sy Jakoba aza le niteny manao hoe rehefa any an-danitra ianao Jesosy dia ny lojika misy olona ka visaka vananao dia aleo za mba eo amin'ny ilany dia zay ny eo amin'ny ilany na koa izy niteny manao hoe Jesosy aleo pitehtsika zay rehetra tsy manaraka atsika ary enanina ry misy olona tsy miantsona anao nefa tsy namatsika miantso mamoaka demoni amin'ny anananao izy nefa tsy namatsika raha namatsika izy lojika tokony hiaraka amintsika raha olona ka tena hoe namatsika izy dia lojika tokony hoeto izy fa rehefa tsy eto izy dia tsy namatsika izy zany no zany dia tokony tsy miantso ny anaranao izy tokony tsy mamoaka demoni amin'ny anaranao izy io Jesosy lojikako ka lojika anareo matetika rehefa ko malala ny kristianina dia ny mpino ny fiangonana dia ndraindray efa masaky ilay lojika ny Aristote sy ny lojika ny Descartes dia tonga dia natsitrapon'Andriamanitra aza voasany amin'ny alalan'ny lojika n'olombelona ary ndraindray diso lalana izy avako malala ny fitsarana dia izao manao enao manaky mankatoan'Andriamanitra ary manaiky tary mijery ny zavatra rehetra milojika n'Andriamanitra io amin'ny soratra masina io zay mahatonga ny tompony teny manao hoe mahatonga anareo hafantatra ny lojika n'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy omena anareo ny fanahy masina fa raha tsy ao anatinareo ny fanahy masina dia izao lojika ny nofo zay teneniny tompo ny vokatry ny nofo dia fahafatesana lojika ny nofo mitondranareo ny fiainanareo ary lojika ny nofo dia taratra sy fahafatesana fa ny lojika ny fanahy dia fiaina omaly anjery site anankiray zay Docteur Simon izy site frantsay momba ny fahasalamana dia nahita ary avako malala nahitra azonareo jery dia misy aretina anankiray zay teneniny ao adiniko indray izy teo aretina zay matahotra be ny olona rehefa aretiny mpitondra fiarakodia phobie zany misy phobie be dia be dia misy phobie ny olona tsy samy mitondra automobile mihitsy ka na atotototona amin'ny volant io ary ny lohany hoe zao amin'ny fanodinana io dia tsy ahitondra ny automobile io mihitsy izy satria misy phobie ao anatiny zany hoe misy karazana phobie be dia be misy ny taotsatena tsipitry avako malala dia feny phobie ary raha misy voambolana be dia be nivoaka tamin'ity dia ny teny mifarana notsinao hoe phobie kzenao phobie moa iny efa mahazatra so nga misy hoe tripophobie koa le voakany kely teo le misy matahotra lavaka raha vao mahita lavaka kely dia mampodifity lavaka be lavaka tripophobie ka mba izy dia misy isan-karazana misy voambolana isan-karazana fa raha teo grossophobie le matahotra le olona ngeda be reny matahotra ny matavy raha mahita olona matavy dia matavy grossophobie zay tia dictionnaire dia feny phobie fiainantsika mahita phobie amin'ny toerana mahita phobie foana claustrophobie phobie ke phobos tahotra vao moa dia mangovo dia matahotra raha kelikely dia asa tsy fantatro covidophobie koa kapa rehefa kelikely matahotra covid ry ary raha mahita olona hoe vony covid olona le olona tonga dia mandoso traika lasa misy any zahay matahotra covid
raha tsy fantatro hoe manimba zay le covid lasa tahotra dia nga vitan'izany ihany mety misy matahoety vita karana koa dia karanofobie tsy mahita karana mety tsy fantatro a mety mena rehefa zany nefa zavatra iainana ankehitriny mahita fobia amin'ny toerana rehetrarehetra ny olombelona ary dia lasa tsy manam-pitsarana izy mahatonga azy mahita fobia dia satria kely finoana izy satria matahotra izy satria tsy ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty lay nandresy ny fahafatesana no hitany fa ny lojika ny olombelona no hitany dia resy izy zao zao nakray fobia dia hoe saky ny metsika dia zao illuminati lasa fobia mahita illuminati raka tanàna dia mahita inona koa tsy fantatro hoe nouvel ordre mondial dia lasa fobia raha be ny avako malala dia franc-maçon dia lasa fobia avako malala tsy hoe tsisy daholo zany rehetra misy zany fa izany Jesosy anao hoe fa inona le Jesosy mato amin'ny azo fijaliana io tena le vaksiny io nataony nouvel ordre mondial ahoana le fobia ay manjary lasa voafatotra ny zavatra tahaka izany tsika le avako malala remaka misy kristianina ankiray zakazaka tao amiko fiangonana tsy lavitra tanina lefitsika amin'io zakazaka va pastera tena ohatrany tsy mety le planona fiangonanay fa ahoana tena ohatrany hafahafa fakapany nataon'le olona ohatrany franc-maçon le tilikambo sy le ino dia manitro bropy koa no tonga ao amiko afahoana raha asa fa iza le satria nareo zany mahita zany amin'ny zavatra dia lasa mahita zany zavatra izay mety pitrangana fiarahamonina zany mety ho inona fa aiza ny finoanao fa manjary lasa manana fironana ho amin'ny fitsarana sy ny fifanamelohana alisy mbola anankiray zay atanarivo mahita mahitsy fotsifotsy le inona le itsahana iny hoavy zay fobia tsy fankahitana mihitsy fifampitsarana tsisy inona reny ao anatin'ny fiangonana ka zao fa aiza le Jesosynao aty amin'izao tontolo zao anao zany mahita zany rehetra zany mety pitranga inany Jesosy anao aiza fiainany fa ny Jesosy anao aiza avako malalo ndraindray mahita fobia tahaka zany zavatra tahaka zany ray miaina ny mpino dia mijaly ianao satitiko misy an'le hoe forever moa izy iny misy kia ina le ohatran'ny tafanafody zay izy dia tavoangy be zay le izy mavobavo be zay tonga tety misy varitra forever dia nisy ina le manao hoe way tena satria mena forever sarina sphinx zay ngamba le tena ny franc-maçon isany tena olona azy tena illuminati sa iny fa mato a le tsenan'le olona maty le tsena nefa fanafodiky inona moa afako malala mety raha izay no ataonao dia zao tsy hivoaky ny trano ianao tsisy ininona azonao atao mihitsy raha izay nijerena ny fiaina satria mety pitranga zany rehetra trany eto tompony masoandro mety pitranga zany tany ty fa zao no afako malala aizany finoana mampatsiaro any taonjato fa masihambiny folo malagasy fobia malagasy taonjato masihambiny folo dia mimpamosavy naiza ny zavatra atao rany gastrika dia mimpamosavy vorika jereo ny vambolana malagasy fa felo fomba mimpamosavy ary saika ny hivitra amin'izany mihitsy ahy dia mahita mpamosavy amin'ny toerana rehetra ary ndraindray rehefa sena makareny pisikidina mpanandro dia metrapantea dia zao vorika io raha vavindreninao nanao an'io vorika io tena tamin'ilay famadianinona voana io tena vorika io le avanareo ihany nanao an'io dia lasa maninona ny olona miady ny fampitsara avako malalo dia hiverina mitonjato fasilebiny folo ve isika ry avaka ka tsy hivoaky ny trano lay Jesosy anao nandresin'ny fahafatesana sanatria tsy manamaivana zay mety lafinjahatra maso samy hafa tsy avako malalo mety misy isan-karazany any ataon'ny olona fa izao efa no ahafahany tombo ianao manana finoana manana fakatoavana n'Andriamanitra dia
5 sy telonjato ny dikany teny aza matahotra ao amin'ny baiboly io 5 sy telonjato ny isan'ny teny aza matahotra ampy anao zany esory ny tahotra sy ny tebiteby azo tsara lojika teo tompamakana jereo tsara hoy ny tomponao hoe anao safodrano izy zavatra sarotra olalovana be dia be no ringana dia izao mandehany ianao manamboatra samy fiara andriamanitra zany tsy manao hoe iny latsaka avy tany an-danitra anao misy samy fiara nge dehibe dia midinao anatiny ianao na asiko tendrombohitra avy be dia tsy metsiketsika anao mandraparitra ny rano fa andriamanitra manao hoe mampiasa saina ianao zao nanaovanao azy meko anao ny abean'ny samy fiara zao nanaovanao azy asiana rihana tahaka izao fa ianao mandray ny andraikitra ao anatin'lay hiatrena lay safodrano dia nitezain'ny tompo andray andraikitra noa ny olona ny avako malala misy fitsarana tsy hoe olona tsy manao ninindra zany ny tian'andriamanitra fa tao amin'andriamanitra miasa mandray ny andraikitra tandrify azy dia tahaka izany tsy ny avako malala amin'izao valanaretiny zao misy andraikitra tandrify ianao ny andraikitra tandrify ianao dia tsy hoe miaro mivahanao dia tsy anao masika ianao tsy satanana ianao tsy sasa tsy adio tsy fantatra fa zao ny avako malala raiso ny andraikitra atao zay mety ho tandrify ianao manoloana ny safodrano vahotrao tobe matelo hoe tsy andribaka tahaka izao intsony zay ao ambokiny noa bokyny genesista afaka taminao fa izao ny avako malala rehefa tody zavatsarotra tahaka izao ianao dia mitaiza koa andriamanitra olona fahazavan-tsay makato ary manao ny andraikitra tandrify azy hoe zao no asain'andriamanitra ataoko ny fakatoavana dia midika fandraisan'andraikitra midika fanatanterahana zay tian'andriamanitra atao sy ny planin'andriamanitra afako malalo ianao anke nandresy ianao esory ny tahotra sy ny tebiteby manao kitotoa tsy akasitrahan'andriamanitra andriamanitra tsy mpanao kitotoa ny tsy miraharaha aina sy ny ain'ny hafa tsy akasitrahan'andriamanitra fa ny miferinayna ao anatin'ny tahotra sy ny ororo tsy programan'andriamanitra ny fiainanao zany tsy programan'andriamanitra ny fiainanao zany resaka covid tsika lavako malala io izy io tafiditra izy io ny zava-dehibe dia izao tsy ny fametrahanao fanontaniana ka zao on'io kare on'io zao on'io iavako malala io izy io matona veran'andriamanitra ny tranga eo dia mafinono ny saina sy ny eritreritra tahaka ny raraiso tahaka ny safodrano inona ny toetsy anetiny miatrika azy ataovy zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana ataovy ny fiainam-pianakaviana ny aina aloha arao tsara ny lojika n'andriamanitra amin'ny fiatrehana azy mila mandray ny andraikitra mila mampiasa saina mila manaraka ny planin'andriamanitra mila manao an'izao mila mihina fanafody mila mihina vitamina mila mihina zao zany anatin'ilay fanamboarana ilay samy fiara anao mandray andraikitra fa za tsy hinana vitamina mihitsy ohatr'izao io le samy fiaramboarina ny vitamina ngeny raha vitalozy moa raha vitalozy no samy fiaranao tsy fantatro manebe sisy zany ny samy fiara zany no ametrahanao ny vatana zay ny erovanao azy dia atao zay lojika n'andriamanitra eny avako malala fa tsy misy ka za hiatranao nininy ngano ananao an'izany fa misy zavatra tokony ataonao dia ataovy zay avako malala tian'andriamanitra hotsapanao dia zao tianao andriamanitra ary rehefa nyteny taminao izy fa mampandresy anao hiasa matahotra na inona na iny ho nay fifazana moa rehavako malala dia efa zatra zay moa efa zatra fa matetika mahita demoniaka fa rehefa manaovana tafika zay mahasarina ny tafika masa dia mba mandehana dia hitanao ny herin'ny demoniaka fa rehefa mahita demoniaka mandrangoka sy manaitra sy mivandravandra ianao ka tenenina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy voaka ianao satana mipirina izy ka hita ny ampatahotra anao tena zany dia rehavako malala satria tsika tsy tena masaka tsara amin'ny finoana dia matahotra mahita zavatra maro isan-karazana fa rehefa tena voataiza ianao amin'ny finoana hoe inona moa ny atahorako anao inona moa ny atahorako ny satana fa resenge izy ny any atao dia zao mampitahotra sy mampirosaky ny mihitsika manetsaona isaky ny mihitsika anao dia fato ahoana no tsy maintsy ho maty ianao azy tsy zany ary raha maty koa amin'ny tompo ihany fa satria avako malala mitombo ny satana dia zao ny fiasany dia zao ampitahorony olona ampitahorony dia faly ery izy rehefa tsy sambatra zay sisa ny azony atao faly ery izy rehefa tsy sambatra rehefa miorooro avako malala
tsy manamaivana ny fiambenana tena mitarina fahasalamantsika fa sampy fiary iny masika anaovanao iny sampy fiary iny fanafody hoaninao iny sampy fiary ny vaksiny koa sampy fiary fa zao ry avako malala ny zava-dehibe indrindra dia zao ny toe-tsaina manana fankatoavana manana fahatokilan'Andriamanitra. Jesosy Kristy tompo izay nitaizantsika sy nitarika antsika ary modele antsika tahaka amin'izany fankatoavana n'Andriamanitra reny ho hitanao io azo fijaliany Kristy sy ny rany Kristy izay efa nanadio anao anio ane ampandresy anao na inona lalovanao ary ahatserovanao fa zanaky ny mpandresy anao ary nataon'Andriamanitra hifaly mandrindra amin'ny fotoana vahininao ety ary rehefa vita ny vahininy ity naroviana dia tenenany tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky andao mody any amin'ny fifalian'ny tompo. Ivavatsika ravana Andriamanitra ilay zanaka fanamasonao tsy manatoara eo aminao tsy manatoerana eo aminao ny tahotra ny tebiteby kiaza ny tahotra izay satria kely finoana tsy mankatoanao tsy ny lojikana ny sitraponao tianay tanterahana fa ny sitraponay ary efa malalaka ny sitraponay izay dia hiarany tebiteby menjery ao anatin'ny fahatokisateny manafatra anay amin'ny tompo fa manomboka eo amin'ny fahatokinanao Andriamanitra fanarahana ny sitraponao fa nikena fa lairany Jesosy Kristy zanakao dia nampandresy anay manadio anay manafaka anay antoky ny fifalianay tompo aoka ny sainay ho saina vaovao ao aminao Andriamanitra dia sain'ny fitiavana sain'ny fifaliana sain'ny fahatserovana fa mandrisy izay marananao tompo reto azy izay fiangonanao mampahirezy fa manananao Andriamanitra izay efa niteny manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany ka na inona lalovanay dia adidinao zahay tsy manana anjara aminay lay ratsy na endrikinona iseny satria efa ato anatinay ianao efa monina ato anatinay ianao dia mivavaka izay Jesosy misaotra anao no ny amin'ny fitaim-pasoavanao mivavaka ho amin'ireo marary ny amin'ny hopitaly mivavaka ho amin'ireo manana olona sy adem-panahy mivavaka ho amin'ireo zanaka izay hiatrika bakaloreara ampitso mivavaka ho amin'ireo izay mandalo fahasairana jereo amin'ny famindramponao ny mianatra pahirezo verina mianatra indray ny miaritra fanadinana amin'ny fahazavantsaina manokana amin'ny fahatoniana sy fahafahampanadinana izay rehetra hiatrika nombaka ary ndray mpianakaviana ny reny mpianakaviana fikarakarana ny ankohona ny tompo ny fahasalamana sy fanambinana esovy tsy ao anatina ny ankiviana ny tarotra ny tebiteby ahafahanay mandroso amin'ny fifaliana sy ny fanomponanao zareo ny tanindrazanay akofo ny fahasoavanao ny fiangonanao andrano zao Kristy mpamonjy ary miomba izay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay sy eo amin'ny danitra ho amasinina neny anarana ho tonga neny fanjakana atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny danitra meo anay ny anina sahazao ary mamelana milokany tahaka namelana isy meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanao fa manafahana anazy anao ny fanjakana sy neny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raiso ny tsodrano hitahianao ane ny tomboka hiaro anao hampamirapikatra ny tavany aminao ane ny tomboka mindra fo aminao hananatra ny tavany aminao ny tomboka amenao ny fitsaharana sy ny fiadanam-po ny fifaliana izay efa nampanantenany anao tamin'ny alalan'i Jesosy zana mandeha anara amin'ny fahatokina azy dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zana ary ny Fanahy. Amen.